ny farany any championnat national dia ny 5 septembre dia miezaka izy manao tsara tena tsaraina moa dia ndraiky dia mode compétition dia ny resaka fisarana discipline le sport collectif zay koa zany fitarana formation ataonay miara-miasa fédération zany formation atao ny amin'ny taona ty zany tena tsisy sentiment ntsony ary rehefa tapaka tamin'ny assemblée générale tamin'ny age farany fa dia mafy ny sazy ary tsy maintsy mpiarina ny lalàna zay zany mafy ny sazy ho azy tratra dia ny nasamihafa tamin'ny taloha sy ny amin'izao ny ministère en jeunesse et sport sy ministère de finance zany miara-mifandrimpona amin'ilay contrôle dikan'izay zany dia tsisy atahorana tsony ny résultat amin'ilay contrôle zany tonga dia résultat fiampy zany ahafana mbola décision amin'ny zao saison sportive 2016 zao enina ambin'ny folo ny discipline zany amin'izao tsika amin'izay zao ny am'raisy tamin'ny tao ty ny particularité ny magenda ny boiny dia ny volley beach zany ny ataona ihany dia sady zany masina misy compétition ny faritra tsy misy azo eny eto Madagasikara zany faritra enina sisa ary enina misy zany ny misy azo eny dia faritra enina zany tsy misy Madagasikara ny institution zany mandray anjara daholo présidence primature Sénat ny assemblée nationale ministère zany romboroapolo lesa ministère dia ny entité na établissement public zay maleo tena mahatratra dimapolo mahery na fa ny any amin'ny faritra moa dia manangana ekipa tsara hoe zay mitambatra dia par ministère dia rehefa complet zay dia ino mandray anjara fa ny hafa moa zany tanjona dia hoe sport chrétien izay fantatra zany zay mahatonga le discipline foana créer discipline vaovao dia manao phase d'avancement dia amin'ny compétition tombo ambony fifaninana dia toy le discipline amiena ilay fifaninana dia lasa gestation foana zany dia discipline mahana fa tonga dia fanenana